Inona zany no tokony atao manoloana ny olona izay hoe voan'ny schizophrenie zany nisy an'ireo karazana fisehoan'ny aretina izay efa teneniko tamin'ny chapitre teo aloha zany dia tokony izany manatona ny mpitsabo izany ny olona manodidina na ny ray aman-dreny zany dia ny mpitsabo no mijery zany ny hoe manao ny analizy rehetrarehetra, mijery hoe inona no mety zany na tonga an'io karazana aretina io zany. Dia misy moa zany ny hoe fandraisana tanana amin'ny alalan'ny psychothérapie, ny fanontaniana an'ilay olona hoe manao ahoana ny fifandraisany amin'ny manodidina, manao ahoana ny fifandraisany ao an-trano, ao amin'ny tokantranony ray aman-dreniny, manao ahoana ny fifandraisany any am-pianarana, zany rehetrarehetra zany sy tamin'ny hoe fahazazana, dia mila tsara ho fantarina daholo zany. Dia misy moa zany ny hoe traitement izay mifandrindra amin'izay zany amin'ny hoe fandraisana tanana ataon'ny dokotera izany. Dia misy ihany koa zany ny hoe fandraisana tanana eo amin'ny hoe fomba fisakafoanana sy ny hoe fomba fitondrana ny fiainana andavanandro zany, sy ny hoe ahoana ny fomba fiseraserana izay mahomby zany, satria mety misy daholo zany ny blocage eo amin'izay hoe resaka tsy mahay miserasera izay ahoana ny fomba fiarovan-tena zany izay hoe rehefa misy ny karazana intimidation alefan'ny olona avy ety ivelany zany dia ahoana ny fomba fiatrehana an'izay zavadray efa nazavaiko teto amin'ny fandaharana teto daholo zany ny momba an'izay hoe karazana intimidation izay, ahoana ny fomba fitondrana ny fiainana zany amin'ny ankapobeny, ny fanaovana ny fanatanjahantena, ny fahaizana mamaha olana, ny fahaizana mijery hoe inona marina zany ny objectifanao amin'ny fiainana. Zany daholo zany dia ao anatin'ny hoe fandraisana tanana zany ny olona iray izay hoe manao ny symptôme ny schizophrenie zany, azo sitranina soamantsara ny schizophrenie, fa matetika moa zany ny fiarahamonina koa zany no tena mahadala ny olona iray, satria rehefa ny fiarahamonina koa zany no mandefa an'ilay karazana stigmatisation amin'ny hoe iny ange adala sitrany dia izay ny qualificatif-n'iny olona iny mandra-pahafatiny fa hoe adala sitrana, kanefa dia afaka sitranina soamantsara ny olona izay hoe voan'ny schizophrène zany raha ohatra ka tsara tatana koa zany izy eo amin'ny resaka hoe entourage ny fianakaviana, izany hoe rehefa mampiseho ny fitiavana, ny affection zany ny amin'ny attention zany ny fianakaviana, dia misy kokoa zany ny hoe asitranan'ny olona zany amin'io karazana aretina io. Dia mandeha ihany koa zany misy volet tena hoe mety hanatsara an'ilay olona koa zany ny hoe resaka fandraisana tanana médecine douce, ny massage sy ireny hoe plante médicinale, ny fahaizana misakafo ara-pahasalamana, ny légume sy ny pitsopitsony rehetra zany ny vitamine izay efa noresahako teto daholo moa zany tato amin'ny fandaharana zany forêt santé ireo hoe karazana sakafo ara-pahasalamana izany. Ka matetika moa zany ny ray aman-dreny zany rehefa hoe tojo ny ankizy izay hoe nisy an'izay hoe karazan-javatra izay zany hoe ny areti-tsaina, dia ny henatra zany aloha zany no alefa voalohany, ary dia ny fianakaviana koa zany ny ray aman-dreny matetika no ketraka, kanefa zay zavatra zay zany tena vao maika tsy mahasitrana an'ilay olona mihitsy, fa tokony ampiseho zany hoe vao maika ilay ray aman-dreny zany mampiseho zany ny herin-tsaina sy ny hoe fankahirezana, fanohanana ny zanany zany
amin'izay lafin'izay raha ohatra ka hoe tena tia hita zany hoe karazana fahasitranana satria io zany a matetika rehefa tonga zany a ilay aretina de mifanome tsiny ny mpivady ianao ihany ange ny tena tsy mijery an'io zazy io ramatoa, ianao laozanao amin'ny asanao, mandeha daholo zany ny fanomezan-tsiny rehetrarehetra. Ilay mpivady miady matetika anie no mahatonga an'io e, fa ilay hoe fandefasana fifanomezan-tsiny zany aloha iny tsy solution satria efa nilazaiko teo hoe misy ihany koa zany a ilay olona mihitsy zany hoe fa misy fragilité, zany hoe misy ihany koa zany a ny hoe partie génétique héréditaire zany a ao amin'ny ilay olona izany a, ka ny fifanomezan-tsiny zany a iny zany aloha de tena hoe tsy solution zany, de amin'io koa zany a no tena tokony apisy zany a ny hoe fifankatiavana, ampisehoana ny tena fifankatiavana zany a ao amin'ny fianakaviana iray, na ny ataontsika mampipoitra ny tena fifankatiavana, ary io ihany koa nefany a no mampipoitra ihany koa zany a ny tsy fitiavana ao amin'ny fianakaviana satria dia misy mihitsy zany a ny ray aman-dreny hoe misaraka noho ny hoe zaza zany a izay hoe nanjary développer ny schizophrénie zany a, ahitana zavatra maro zany a ny hoe fomba fisehoan-javatra zany satria matetika ny olona zany a au lieu de hoe andeha hianalyser zany izy hoe inona marina moa zany a no tena antony mety nahatonga an'ity fisehoan-javatra iray ity, dia ny fifanomezan-tsiny zany a no mandeha aloha. Ka izany rehetrarehetra izany moa zany a dia ao anatin'ny fiainana daholo. Misy zany a ny hoe fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay atao matevitevina kokoa zany a ny ataontsika hoe capacité d'écoute sy ny hoe capacité de compréhension. Inona marina no tena tian'ity zanako ity atongavana, inona ny objectifany, inona ny talentany zany zavatra rehetrarehetra izany zany a de hoe mila jerevan'ny ray aman-dreny daholo zany. Ka izay sehatra izay moa zany a de hoe eo amin'ny fiainana mihitsy zany a en général mihitsy zany a isika olombelona dia misy an'ilay ataontsika hoe ny vatana, ny saina ary ny fanahy, izay hoe mila kojaina zany a ireo telo ireo vao zay vao afaka zany a ny olona iray hanana zany a ny ataontsika hoe fahasalamana amin'ny maha olombelona zany, satria maro dia maro ny hoe areti-tsaina izay avy vokatry ny fikorontanan'ny fiarahamonina. Betsaka zany a ny areti-tsaina izay hoe avy amin'ny sakafo hohanina, vokatry ny stress daholo mantsy zany zavatra rehetrarehetra zany, ary matetika zany a ny olona any ambanivohitra zany tsy de tena ahitana any hoe karazan-kadalana io loatra, zany hoe tsy de maro zany, misy ihany fa tsy de maro raha oharina zany aty amin'ny renivohitra, satria aty an-drenivohitra zany efa maro dia maro ny hoe karazana stress, ny fikorontanan-tsaina, mifamaofao be eo ihany koa zany ny resaka fandrosoana amin'ny endriny maro samihafa, izay hoe mila zany ny olombelona iray mi-développer an'izay hoe capacité d'adaptation an'izay eo manoloana ny fisamboaravoaran'ny fiainana, mila mi-développer an'izay hoe capacité d'analyse, mila na ny hoe ny fanadihadiana zany, ny fahaizana mandinika sy ny manadihady ny zavatra izay mitranga izany, dia misy ihany koa zany an'ireo hoe karazana fanamafisana zany ny fomba fijerin'ny fiainana zany tsy miankinkina loatra zany amin'ny hoe fomba fijerin'ny olona, fa izay zavatra eritreretinao fa mety, ary mi-assumer ihany koa zany raha misy ny erreur izay hoe nataonao tamin'ny fiainana zany dia assumenao izay erreur izay. Izay zany no tena hoe zava-dehibe zany amin'ny hoe
fandraisana tanana zany a ny olona izay voan'io karazana areti-tsaina io, dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao an'io, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.